rehetra ny ry havana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Anio asabotsy faha-efatra ny volana Jona taona 2024 izay hibanjinantsika ny loha hevitra amin'ity famaranana ny herinandro ny fanahy masina ity manao hoe ny fanahy masina no mampiray ny mino iarahana amin'ny sampana dorkasy atao anivon'ny fiangonana. Andehantsika hidera sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinan'ny salamo faha 120 raisiny ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-efatra. Salamo faha 120 raisiny ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Rehefa hita izany dia andeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mibio an'Andriamanitra herintsika manao avy fifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba asandrato ny heraka veleziny amponga tapaka ary tendreny lokanga mahafinaritra mba mivalia tsofi ny anjomara amin'ny volana eny amin'ny feno volana dia amin'ny andro firavoravoantsika fahalalana ho an'ny Israely izany ary fitsipika Andriamanitra Jakoba. Amen. Andeha raha antsika miredona ny hira 390 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. 390 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Misaotra indrindra satria mbola nomenao tombonandro, nomenao hery sy tanjaka fahasalamana izay ka afaka namarina izao herinandro ny fanahy masina izao. Tonga eto amin'ny tempolonao tokoa izay ankehitriny noho ny fitantananao ny fiainanay. Izany no hanomezana dera laza voninahitsy ny anaranao irery ihany ry Jesosy Kristy zokinay. Tonga eto koa izay ankehitriny hanao izao fanimpom-pivavahana izao dia mangataka amin'ny fanahy avy aminao izay fanahy masina nitoera ato anatinay tsiraray avy hamasiny izao fanimpom-pivavahana izao mba tsy ho aroarim-paratsiana fa ny herinao fanahy masina irery ihany no hanjaka aminay tsiraray avy. Ao ny mpamaky ny teny, ao ny hitondra ny hafatra apetraka amin'ny anaranao avokoa izany rehetrarehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy ilay zofy be fitiavana anay no ametrahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Ny vavakay tompo dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay ao izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omenaniny anina sahaza ho anay ary mamelana ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraksika tompo. Ny alohan'ny hitsanganan'ireo mpanompo ny fandimby hitondra ny vavaka sy hamaky ny teny dia ataontsika ny firana FFPM
9,700 dia ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy. Korintianina voalohany, toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao ho samihafa ny fanompoana nefa ny Tompo dia iray ihany, ary zarazarainao ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoan'ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia samy asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray, nefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanavambatisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andeva na tsy andeva, ary isika rehetra dia samy efa nampitroina izany fanahy iray izany. Amen. Efesianina toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Efesianina toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Fa izy ny fihavanantsika izay maha-iray antsika roa tonta ka nandrava ny hevitra ny fisarahana, fatao amin'ny nofo no nandravan'ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambany antsika roa tonta ao amin'ny tena no olombavao iray hanaovan'ny fihavanana, ary hampihavanana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijalia izay namonoana ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Toa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo tany iray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no hirafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo.
ary ao aminy no miaraka ahorona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Mbola tohizantsika ny vaky teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby folo. Rehefa hita izany dia vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho izany izao mifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharim-pony mifandefitra amin'ny fitiavana mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsoana anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo, iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy manana ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avy izy dia nitondra olona maro ho baba ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa izany? Afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany, koa izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra, amenoany zavatra rehetra. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ny fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandrapahatonga antsika rehetra ho amin'ny fitiavany finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe amin'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangirana sy ampitam-bolombolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraka ny hevitry ny famitahana ka mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitomba amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no itombohan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisana tsara noho ny fifanompohan'ny isan-toniny araka ny fisiany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoan'ny tenany amin'ny fitiavana. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Filipianina toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 9. Filipianina toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampinoana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia taterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fimpandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy hevitra ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany koa. Ray masina manao sina ny fahamarinana fa ny teninao fahamasinana. Amen. Andehantsika ry havana hitsangana mivavaka. Ry rainay masina indrindra, mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay. Misaotra anao zay raha notantaninao sy novimbinanao ka tonga soa matsara eto amin'ity fiangonanao masina ity.
hidera sy hankalaza ny anaranao. Misaotra anao ihany koa Tompo fa notafianao hery ireto mpanomponao ireto ka afaka nanatanteraka ny vaky-teny. Ankehitriny Tompo, ahidiny ny fanahy masonao mba hitoetra aminay tsirairay avy reto, ahafahanay mandre mamaka ao am-ponay ny teninao ilay Andriamanitra ray. Fenoy ny fanahy masonao ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny teny, hitory ny teny aminay tsirairay avy reto. Dia aoka ny teninao tsy hiverina aminao indray raha tsy mahatanteraka ny asa izay nanirahanao azy ho aty aminay tsirairay avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Mbola ampitomboana amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Ny fanahy masina no mampiray ny mino. Izany no lohahevitry ny fampianarana indray izay hoentina amintsika amin'ny tean'io tia iainantsika n'izao herinandro ny fanahy masina izao, ka mba hitondra fiavaozana, fanavaozana ho antsika tokoa ne izao fotoana iainantsika, handiniantsika, ianarantsika ny amin'ny fanahy masina izao, fa tsy sanatria handalo fotsiny eo amintsika na eo amin'ny fiainantsika ny asa fanompoana. Ny fanahy masina no mampiray ny meno. Izay hojerentsika voalohany amin'izany dia ny manao hoe amin'ny alalan'ny famonjena no ampiraisan'ny fanahy masina ny mino rehetra. Amin'ny alalan'ny famonjen'Andriamanitra izay vitany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ampiraisan'ny fanahy masina ny mino rehetra eo anivon'ny fiangonana. Efesianina 2 no andeha iangatsika rehetra manoloana izany. Ovakitsika ny andininy 4:10 hatramin'ny 5:10. Efesianina 2 ny andininy 4:10 hatramin'ny andininy 5:10. Iarahantsika miombona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izy ny fihavanantsika, izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny hefitry ny fisarahana. Fatao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiny dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana, ary ampihavanana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fandrafiny. Amen. Paoly apôstôly izay nanoratra nyity teny ity dia niatrika ny atao hoe olana izay nisy teo amin'ny fiangonana. Anisan'ny olana anankiray sarotra vahana teo anivon'ny fiangonana ry havana ny fisaratsarahana. Indrindra ny fisaratsarahana ny fanavakavanana an'ilay hoe reto antokon'olona reto jiosy araka ny firazana, ny reto 𝗛𝗓𝗥𝗜𝗔𝗔. Ary na teo anivon'ny fiangonana azy dia fantatsika tsara, efa iontsika fa hoe misy ny jiosy kristianina, misy ny 𝗛𝗓𝗥 kristianina. Zany ny zavatra niainan'ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly ary niainan'ny fiangonana tany Efesosy ihany koa, arak'izay anoratan'ny Paoly apôstôly azy eto. Zany no asehon'ny soratra masina manomboka amin'ny andininy 1:10 hatramin'ny andininy 7:10, izay teny miantefa amin'ireo antsoina hoe 𝗛𝗛𝗥 tonga kristianina. Napahirezina izy ireo tamin'ny alalan'ity taratasy ity, satria izy ireo no nolazain'ny olona hoe tsy voafora araka ny nofo. Izy ireo no nailiky ny olona, fantatsika tsara ny fanilian'ny jiosy ny 𝗛𝗛𝗥, ary niatra nipakatra ny anivon'ny fiangonana izany endriky ny fisaratsarahana izany. Eto manomboka eo amin'ny andininy 4:10 no asongadin'ny Paoly hoe isika rehetra izay no taomina tamin'ny alalan'ny famonjen'Andriamanitra, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, izay hitantsika eo amin'ny andininy 5:10, dia ambara mazava fa i Jesosy Kristy no fampihavanana ny olona rehetra, no sady fampihavanana ny olona ihany koa amin'Andriamanitra. Izany hoe izay tiana asongadiny eto izao hoe isika
dia avy amin'Andriamanitra noho ny amin'ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy. Ary vokatra izany dia tonga olona iray isika, tonga ankohonana iray isika. Maneho izany indrindra izany mahankohonana iray ny fiangonana izany. Ny 9:20 sy ny 9:20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina, sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorinan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Izany hoe izay tiana aseho eto ry havana dia izao hoe filazantsara iray no nitaomananareo. Ny filazantsara iray no nahatonga anareo rehetra ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana ny asan'Andriamanitra, dia tsy izany fa tamin'ny alalan'ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy ary toriana amin'ny alalan'ny torian'ny fiangonana, torian'ny apôstôly. Izany ny antsonana nareo rehetra, izany ny antsonan'ny olona rehetra, na jiosy tonga kristianina izy na jentilisa tonga kristianina. Ary tsy vitan'izany fa rehefa ny hain'ny vaky teny teo tsika ny Korintianina 1:2-2 ny 17 dia manamafy an'ireo hoe filazantsara iray, finoana iray, famonjena iray ny namonjena ny olona rehetra eo anivon'ny fiangonana. Fa miampy ihany koa io amin'ny Korintianina dia ny manao hoe fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Izany hoe raha misy ny olona tonga iray, ankohonana iray, dia ny fiangonana izay nino an'Andriamanitra, nanatona an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy. Ny asan'ny fanahy masina manoloana an'izany fanatonantsika an'Andriamanitra, fandraisantsika ny famonjena izany, dia anjaran'ny fanahy masina no mampanaiky antsika ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy. Anjaran'ny fanahy masina no mampitodika antsika ho amin'i Jesosy Kristy ilay nahavita famonjena ho antsika. Misy fotoana ny olona mieritreritra hatrany hoe teo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 vao nandray fanahy masina ny mpianatra. Fandeha raisintsika ohatra i Matio izay mpamorietra ny asany. Teo mpamoriketra izy no natsony Jesosy. Fa raha tsy ny fanahy masina ry havana no tao amin'ny Matio, nanosika azy anaraka an' Jesosy rehefa niteny Jesosy hoe andeha anaraka, dia foana ihany niezaka izay nataony Matio. Tahaka izany ihany koa ny olona rehetra izay manatona an'Andriamanitra, raha misy ambara hoe nandray ny famonjen'Andriamanitra, dia tsaroa fa asa ny fanahin'Andriamanitra izany. Ary mampiharihary izany indrindra ny 7:20 sy ny 8:20 amin'ity Efesianina 2 ty, andeha rahantsika rehetra miombona ny famakeny izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tonga izy ka nitory-teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra, ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no ananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho amin'ny iray. Izay nambara hoe lavitra an'Andriamanitra dia tsy inona akory fa ilay jentilisa nambara teo ihany. Ary ny jiosy na ny Israely izay efa vahoaka nofidian'Andriamanitra no atao hoe akaiky an'Andriamanitra. Fa eto kosa noho ny famonjena izay tao amin'ny Kristy sy noho ny asan'ny fanahy masina izay ananan'ny fiangonana fanatonana n'izany famonjena izany, fanatonana an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany famonjena izany, dia tonga ho akaiky an'Andriamanitra ny olona rehetra, tonga ankohonan'Andriamanitra ny olona eo anivon'ny fiangonana. Rehefa jerena amin'io lafin'io ry havana ny fiainantsika teny anivon'ny fiangonana, dia heverina ho tahaka ny ankohonana ray isika, dia ampitao amin'ilay ankohonantsika any an-tokantrano eo anivon'ny fianakaviana. Fa anisan'ny zavatra atao hoe tsy tokony iainana eo anivon'ny ankohonana ny fifandirana, ny fialonana, ny ady, ny fanavakavahana izay mitovy tamin'ny andro ny ainan'ny fiangonana tany Efesosy, araka ny ambara eto amin'ity toko 2 ity. Marina fa mety misy ny ankohonana miady, mety misy ny mifanditra, fa tsy reny akory ny filamatra ho an'ny ankohonana. Tahaka izany ihany koa ny fiainantsika teny anivon'ny fiangonana, ankohonana iray sika noho ny finoana ny famonjena izay tao amin'ny Kristy ary ny fanahin'Andriamanitra no mampitodika antsika rehetra ho amin'izany finoana iray izany. Izay ny voalohany amin'ny alalan'ny famonjena dia mampiombona antsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mampanatona antsika, no mampanaiky antsika an'io famonjena izay vitan'Andriamanitra io. Fa ny faharoa dia izao hoe amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika no ampiraisan'ny fanahin'Andriamanitra antsika rehetra ihany koa. Izany hoe mampiray antsika amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika ny fanahy masina. Korintianina 1:2-4 ny andininy 4. Korintianina 1:2-4 ny andininy 4.
Iombonatsika ny famakiana izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe zarazaraina ho samy hafa fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Fanomezam-pahasoavana no ambara eto izay ataon'ny teny grika hoe karisma na karisma. Io teny io rehefa nijerena ny soratra masina dia tsy misy any amin'ny testamenta taloha io na ny testamenta taloha grika azy, fa manomboka eo amin'ny fanekena vaovao. Zany hoe ao anatin'ilay vanim-potoana iainana ny fahasoavana, andro ny fahasoavana na vanim-potoana ny fahasoavana izay naseho tamin'ny alalan'ny famonjena izay vitan'i Kristy ilay efa niresantsika teo. Ao anatin'io vanim-potoana ny famonjena io dia mifamatotra amin'izay ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina, ilay ambarantsika hoe karisma na adikatsika tsotra hoe fanomezana avy amin'ny fanahy na fanomezam-pahasoavana. Somary jerentsika kely hoe inona moa ny karisma izay matetika mampiady hevitra ny olona betsaka. Ny karisma rehefa ao amin'ny soratra masina tsika no miaingy dia tsy voatery ho zavatra mampitolagaga, satria izay ndraindray no andikan'ny olona azy hoe izany karisma izany dia miteny amin'ny teny tsy fantatra no atao hoe karisma. Izany karisma izany dia manasitrana ny marary no atao hoe karisma. Fandeha avadikitsika kely ny Baiboly Korintianina 1:7 ny 7 izay misy karazana karisma na fanomezam-pahasoavana miavaka kely ampianarin'ny Paoly apôstôly ambaran'ny Paoly apôstôly. Korintianina 1:7 ny 7. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tiako tahaka ny olona rehetra kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Fampianarana makasika ny fanambadiana io. Ilay tenin'ny Paoly apôstôly voalohany tiako tahaka ny olona rehetra, ny tiany ambara amin'io teny io dia hoe tiany raha iaina ho tokan-tena, célibataire mandra-pahafatiny mitovy amin'ny Paoly apôstôly ny olona rehetra noho ny fijangajangana. Kanefa ny olona tsirairay hoy ny soratra masina eto dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy avy. Misy fanomezam-pahasoavana anankiroa zany ambara eo. Ny anankiray ilay mitovy amin'ny Paoly apôstôly, célibataire hatramin'ny fahafatesany. Fa ny anankiray kosa ilay mifanohitra amin'izay dia ilay olona nantsoina ao anatin'ny fanambadiana. Zany hoe raha eo tsika ny miaingy izay ambara hoe karisma na fanomezam-pahasoavana eo dia tsotra fa tsy zavatra mirakla akory, dia tsy inona izany fa ny fiainanao ho tokan-tena na ny antsonao makany amin'ny fanambadiana. Karazana karisma zany, ary izay no itenenana hoe tsy voatery ho zavatra mampitolagaga mandrakariva ny karisma, fa ny karisma na ny fanomezam-pahasoavana dia izay nomen'Andriamanitra antsika ary mampifamatotra antsika amin'ny famonjen'Andriamanitra. Zany ihany koa moa no azo amaritana ny karisma amin'ny teny tokana hoe izay mampitodika antsika na izay mampifandray antsika amin'ny famonjen'Andriamanitra, izay mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Zany hoe raha misy olona nomena karisma anankiray dia iny no ahafahany mifandray amin'Andriamanitra. Tahaka izany ohatra ny an'ny mpitandrina, ny an'ny pastera, karisma ny pastera ny mitory-teny. Rehefa tsy mitory-teny ny pastera ao anatin'ny herintaona dia mitovy ohatrany hoe tsy mahazo aina izy amin'ny fanomponen'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa ny mpiandry ohatra, karisma na fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny mpiandry ny mandroaka demonia. Rehefa tsy manao an'izany ny mpiandry dia anaovana dinika manokana izy, satria sao dia ilay fifandraisany amin'Andriamanitra mihitsy no efa tsy ao. Zany ihany koa no misy teo amin'ny fiangonana voalohany raha miverintsika amin'ny Korintianina 1:12 teo ihany. Ny karisma teo anivon'ny fiangonana dia tsy nifaritana loatra hoe iza ny ambony iza ny ambany, fa ny zavatra nisy teo anivon'ny fiangonana dia zao hoe iza no tena ilaina. Karisma na fanomezam-pahasoavana manao ahoana ny tena ilaina? Ilaina ve zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany? Hitantsika tsara Korintianina 1:17 fa asehoan'ny Paoly apôstôly aleoko manao teny 5 fantatry ny olona toy izay anao teny be dia be nefa tsy fantatry ny olona. Zany hoe tsy tena ilaina loatra zany rehefa nalahatra teo anivon'ny fiangonana. Zay mahatonga ny fandaminana izay hitantsika eo amin'ny manomboka eo amin'ny 7 ary mazava tsara izy eo amin'ny 9:20. Rehefa samy nanana fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy ny olona tsirairay avy teo amin'ny fiangonana dia toy izao no nandaharan'ny fiangonana azy. Vakitsika ny 9:20 amin'ny Korintianina 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany,
fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra. Jereo tsara fa rehefa manaraka an'ireo tsika dia ny fitorian-teny mandrakariva aloha ny mialoha ny zavatra rehetra, mialoha ny karisma rehetra. Ary mitovy amin'izay ihany koa ny eo amin'ny Efesianina 4 ny andininy 1:12. Efesianina 4 ny andininy 1:12 sy ny 2:12. Imbonantsika ny vaky-teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy. Izany hoe teo amin'ny fiangonana, rehefa nandray ny fanahy masina ny olona dia nomeny io fanahy masina io fanomezam-pahasoavana samihafa. Fa ny zava-dehibe teo anivon'ny fiangonana dia ny hoe ahoana ny ametrahana ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay torian'ny apôstôly, izay ambara ihany koa hoe faminaniana avy amin'Andriamanitra. Satria izany no mampitodika ny olona ho amin'ny famonjen'Andriamanitra. Izany no tena hitaomana ny olona ho amin'ny famonjen'Andriamanitra dia hoe io no lasa lahara-pahamehana teo anivon'ny fiangonana. Noho izany ihany koa ry havana rehefa mijery ny fiangonana misy antsika ankehitriny, izany no mahatonga antsika manome lanja ny tenin'Andriamanitra, ka ny asa izay tanterahantsika rehetra teo anivon'ny fiangonana dia mitodika ho amin'izany fanomezana vahana, fanomezana sehatra ny tenin'Andriamanitra izany mba hahatonga ny olona rehetra hitodika amin'ny famonjen'Andriamanitra. Izany ihany koa no asan'ny fanahy masina eo anivon'ny fiangonana. Ary ny fanomezam-pahasoavana samy hafa izay nataony ao anatintsika dia natao hampiombona antsika rehetra ho amin'izany asa iray izany. Ka na dia samy hafa aza ny fanompoana, samy hafa ny asa, dia ambara mazava tsara eto amin'ity Korintianina 1:2 tia, fa iray ihany ny fanahy, iray ny tompo, ary iray ihany koa ny finoanantsika. Amafisiny io aty amin'ny Efesianina hoe iray ihany koa ny fiantsoana antsika tsirairay avy. Noho izany eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny sampana, ny anaty fivoriana samy hafa any. Tsy voatery hoe rehefa misy ny ady hevitra dia olona tsy tia anao izay. Fa misy fotoana ry havana vokatra ilay fanomezam-pahasoavana samy hafa no mahatonga karazana ady hevitra any anatin'ny fiangonana, any anatin'ny sampana. Ka anjarantsika tsirairay avy ny mihevitra mandrakariva fa olona nampiraisin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina antsika. Ka na dia samy hafa aza ny fanomezam-pahasoavana dia natao hampanan-karenantsika izany rehetra izany. Amin'ny alalan'ny famonjena ary amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana dia mampiray antsika ny fanahin'Andriamanitra mba hisian'ny fanompoana, hitondrana ny fiangonan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena mandrakariva. Andehantsika rehetra hamaky ny Filipianina 2 ny andininy 1 sy ny 4 izay antson'Andriamanitra ho antsika manoloana n'izany fampiraisana ataon'ny fanahy masina antsika rehetra izany. Filipianina 2 ny andininy 1 hatramin'ny andininy 4. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa raha misy famporisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiaindaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy ihany fa ny an'ny namany koa. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Fa mbola nomenao fotoana ahafahanay miaino ny sitraponao. Misaotra fa namasina nitarika anay sy nameno anay tsiraray avy. Tompo, nampianatra anay teto ianao androany fa tokony andray ny famonjena avy aminao zahay mba hanananay firaisana aminao Andriamanitra. Tsy tanteraka anefa izany fandraisana ny famonjena avy aminao izany, fa tia teny zahay indraindray mankahala ireo namanay, mampanjaka ny fialonana, mifanditra amin'ny olona tsiraray avy koa.
mifona aminao izay tompo, tsy tanteraka izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Tsy haina ihany koa ny nampanjaka ilay fanomezam-pahasoavana tato anatinay, fa nataonay tsinotsinona izany. Mifona aminao izahay, manadiovanay sy manafahana anay amin'ilay ranao soa ry Jesosy Kristy zokinay. Ankehitriny izahay dia mangataka ny fanianao masina mahery hiasa ao anatinay tsiraray avy, mba hahaizana miray saina mifankaty ka manatanteraka ny sitraponao, mitory ny teny soa mahafaly avy aminao ho amin'ny olona tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Andray ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe: satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaina. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay anao. Izaho dia izao no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Noho izany ry havana dia ambara fa voavela sy voafafa ny eloka rehetra noho ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka isika to. Izao isika dia tonga amin'ny fotoana fanaovana ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny drakitra, dia ataontsika ao anatin'izany ny hira fanampiny fahaefatra. Firana fanampiny fahaefatra.
fotoana iakaran'ny sampana dorkasy hanao ny anjara irany amin'ny andro ny fankalazana ny herinandro masina. Mialohan'ny iakaran'izy ireo iomanan'izy ireo akan-toerana dia ataontsika ny fihirana FFPM 7:70 ny andininy voalohany ihany. 7:70 ny andininy voalohany ihany. Ny fanahy masiny efa tonga amarana ny herinandro fanahy masina tsika ravana amin'ny alalan'ny sampana dorkasy dia andeha fitinina amintsika ireo loha hevitra izay nidinitsika nandritra ny fankalazana ny herinandro masina. Tamin'ny alahady 7 May sampana sekoly alahady ny fanahy masina dia mahary sy manavao. Alatsinainy 30 May sampana vondrona fototra laika ny fanahy masina no mampahalala antsika ny tenin'Andriamanitra. Talata 1 May sampana mpanazava stily ny fanahy masina no maniraka hitory ny filazantsara. Alarobia 2 Jona sampana fifoazana ny fanahy masina dia omena izay mangetaeta. Katekomena sy AFF ny fanahy masina no ivavahantsika. Alakamisy 2 Jona fikambanan'ny olona sy diakona ny fanahy masina no manositra ho amin'ny asa fanompona. Zoma 3 Jona sampana tanora kristianina ny fanahy masina dia mampianatra ny zavatra rehetra. Asabotsy 4 Jona sampana dorkasy ny fanahy masina no mampiray ny mino. Yes.
Isaoran'Andriamanitra ry havana ny amin'ny fahatanteran'izao fotoana izay niarahantsika tamin'ny sampana dorkasy izao. Mbola ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina ny fanompoam-pivavahana izay tanterahantsika ny rapitso alahadin'ny pentekoste amin'ny 10 ora sasany maraina tahaka ny mahazatra ny fidiran'ny fiangonana, isy ny fanolorana sakramenta, isy ihany koa ireo atokana ho mpandray fanasan'ny tompo miroso amin'ny sakramentan'ny batisa, dia atsiaro izany ambavaka isika rehetra. Andeha hitsangantsika handray ny tsodrano amarana izao fotoana izao. Hoy ny tompo izay manome fofinaina ho an'ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny ny tantananao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana, iombona hivavaka mangina isika rehetra. Fa zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tehaka isika rehetra voninahitran'Andriamanitra.